Akory aby atsika jiaby magnano mbola tsara atsika rivariva asabaka raha tantely amambao ana fiainana ary eto zahay amin'ny fikambanambeny MRFM Source dia magnano na miondriky miaraka amin'ny fianakaviana zay nandalovan'ny raha sarotro nantriky mitratra tamin'ny any marandraigny. Ialagna tsiny koa jo ariva jo vao magnano io satria maro ny tambagna tsy maintsy natao anikatarantara ny fialatsigny ny fivolagnanay amin'ny raha mandalo. Nialatsika izy natsondray nodiany aminy I mama Céline Ratsiraka. Navita be teto amin'ny firenena izy ary agnisan'ny reny na hoe première dame nanana izy teto amin'ny firenena indrindra teo anivon'ny vahoaka ary indrindra koa tamin'ny fianakaviana. Eto dia miondrika ampanajagna miaraka amin'ny fianakaviana ny fianakaviam-ben'ny MRFM Source. Akory moa atao fa io asan-dragnahary mahery asan-dragnahary fa matetiky atsika olombelogno tsy zatra ary le raha tsy mahazatra na navadibadiky na tsy varavadibadiky dragnahary koa fa mivolagna entinao nefa servicenao nefa ny adidina ataonao tsy maintsy alaiko anao ary tsy maintsy mipody amin'ny tany navianao atsika tsy miady aminazy. Reny izy volaniko navita ary tegna reharehan'ny madiniky indrindra ny taranaka tamin'ny fahazegny teo amin'ny resaka fitaizagna ny vitany tagnatin'ny 27 taogno ny aignany teto an-tany na 87 ans. Reny izy tsy nagnavakavaky izy ary ny hainy niara-mony hainy niaraka nitondra nagnanatra izy ary nagnitsy indrindra fa ny ankizy madiniky vy nahitagna ny akanjaza izy nanana izy azy koa izy teo amin'ny fitatangana ny coopérative samihafa indrindra teo amin'ny coopérative ny Procops. Maro tsy voatanisa eto ny soa nataony ny tsara vita amin'ny maha ray aman-dreny ny taiza nitondra tagnatin'ny fiarahamonina. Agnisan'ny olo nitezainy tamin'ny fahatanjorany tamin'izay mbola mpianatra ny Sainte Famille, agnisan'ny nahazo toromarika nahazo taiza taminazy ny vatategnanay indrindra fa ny vatategnako aingany ka ipetraka amin'ny toerana maninitsinitsy ampandriagna izy ary ahazo fahasoavana be indrindra amin'ny Dragnahary. Eto koa zay mitodika amin'ny fianakaviana tsy naroza raiky zegny fa antsika jiaby ka
eto zay miara ory miaraka malahelo amy fianakaviana aingany mba tsy ny alahelo karaha niany raha nisiky ny angataitsika amy tomponahary fa mba miatsaragna ho atsika velogno ny fahasalamagna ho an'ny taranaka zay nambelany ary indrindrandrindra reo zaza tamy fotoagn'androny zay nitezainy tamin'ny alalany akanjaza be ny vitany ho za ho tsy ho voatanisako eto fa dia isaoratsika jiaby isaoratsika koa ny mpiaramonigny jiaby hoe tsy lavo izy akory na hoe tsy resy izy akory fa asany Andriamanitra tsy azontsika ialagna. Mbola misy moa ny fotoagna ikorokoragnatsika madinidiniky fohifohiky mikasiky ny raha vitany indrindra teo amin'ny fitondragna zay nandesiny vadiny tamin'ny androny Tokola Ray aman-dreny Niasy Didier Ratsiraka. Andesitsika mibavaka mandrakariva ary tsy ho maty tsy ho voafafa agnaty fony mahalala ny vitan'izy mivady saotra tompoko.